Alarbi faharoapolo ny volana jona 2024 topoko lasa topoko vavy tafaraka eto indray tsika ary dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny vaovao izay hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny zavaniseho tetsy amin'ny kianjaben'Mahamasina natao ny hetsika niarahana tamin'ireo mpitandron'ny filaminana zany ankoatr'izay ihany koa ny fanikevitra ara-politika samihafa eto amin'ny firenena tafiditra ao anatin'ity zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ity dia nazahoana akony ny sehatra ny fihizahantany ny sehatra sosialy samihafa ihany koa dia tsy adino ny mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity. Nampiseho ny fahaizamanaony ao amin'ny fiharovana ny vahoaka sy ny fananany mpitandron'ny filaminana tetsy amin'ny kianjaben'Mahamasina androany. Fitaovana maro samihafa biby samihafa ihany koa izay fampiasan'izy ireo amin'ny fiharovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananany izay no niarana hetsika tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamarihana ny fa 25 taona niverenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara izy ity ary ihany koa ny fa 25 taona nijoron'ny ny foloalindahy malagasy waratsika ansary ny zavanisy teny atoerana. Mpitandron'ny filaminana miatrana voninandro manalina tsy miamboadidy amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany nyroso tamin'ny fampisehoana miaina na démonstration dynamique ireo vondro-tafika izay nahitana ny polisy ny zandary ary ny tafika malagasy tetsy amin'ny kianjaben'Mahamasina. Nampisehoan'ny fahaizamanaony sy ny traikefany ary ireo fitaovana setomanana entina manatanteraka zany nandritra ny adiny ray mahery teo eo. Ireny dia fanao mandritry ny 19 jona fa ny andro amin'ny ny arivo aorinan'ny matso ny tao anatin'ny taona vitsivitsy zay dia nataontsika ihany ireny tao anatin'ny matso nefa fokely loatra le fotoana satria eo amin'ny fefakadiny eo tsisy valaparana amin'ny fahampony vahoaka sy ny budget tonga eto Mahamasina dia ny safidiananay tamin'ity indray mandeha ty tena nangalana fotoana manokana mihitsy lay démonstration dynamique zay fanao tao anelanelan'ny matso rehefa miala avy eto Mahamasina andeha amodon'ny toerana anaovana ny matso ny miaramila sy ny mpitandro filaminana dia ny démonstration dynamique moa zany dia karazana inona moa fa tsy lay feny amin'ilay asa fanao andavanandro fanao ny mpitandron'ny filaminana na natao amin'ny polisy firenena zany natao gendarmerie firenena natao amin'ny tafika malagasy. Nanamarika ny fotoana ny paikady mipetraka rehefa manenjika ejolahy mandeha fiara. Mpitondra ny fiara no nahatafajanona azy satria voatifitra. Hitatsika satria matiny ny mpitondra ny fiara dia nitsingidina fotsiny. Ny fisamborina ireo jolahy mitsoka tongotra amin'ny alalan'ny mpitaingin-tsoavaly. Dia midina vatrany maîtriser azy ny anankiray manao teo koa ny fampiasana ny alika ampijongodia. Kodikody ny alika arodiky zany fa vakaiky ny olona ary fotoa arifantsoky izy ka dia tsy maintsy nalefa ny alika anankiray isambotra azy. Manao ahoana kosa ny asan'izany atao hoe polisy scientifique zany. Dia misy ny taimbala, eo ihany koa ny razana, eo ihany koa ny basy. Fanisongadina ihany koa ny fidirana tsehatra ny vondro-tafika manoloana ny asandalo. Sy ny patrady n'olona miaraka amin'ireo dasy mazava loatra fa ao amin'izany ihany koa ny tompon'olo. Teo koa ny fampiasana ireo paikady maro samihafa amingorana izany asandalo zany toy ny fampiasana fiaramanidina tetrasy mpitsirika anabakabaka. Teo koa ny fampiasana ireo fitaovana mavesatra toy ny fiara mifono vy sy ny tafondro. Teo koa ny filatsahana tsehatra niarahana tamin'ireo mpamonjy voina ny fandraisana tananareo maratra sy ny fampodiana azy ireo amin'ny alalan'ny fitaovana ary fomba toy ny helikoptera.